Eo amin'ny lafiny fandrarana fifanaraha-piarah-miasa eo amin'ny sehatra ny varitra kosa no sokafana tamin'ity androany ity ny atrik'asa nasionaly mifandraika amin'ny fampiarana ny tetikasa matrice de l'aide pour le commerce tonga nanokatra izany mofo ny ministera ny varitra Ramatoa Ramalasan Olga. Nampiseho ny fahavonona ny Madagasikara hiditra sy hampiatra ny tetikasa matrice de l'aide pour le commerce izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fanaraha-piaramiasa APE iarahana amin'ny vondrona Europeanina. Nisy ny atrik'asa nasionaly izay mifandraika amin'izany io maraina io ateny amin'ny espace d'air Tsiadana. Mitondra fanazavana mikasika izay indrindra Ramatoa Ramalasan Olga, ministra ny varitra izay nanokatra ny atrik'asa. Izao atrik'asa izao zany dia zany atao validation les matrices des actions na le tetikasa zany atolotsika tanterahana ao anatin'izay fifanarahana ara économique zay mba ho lasa ho tombotsoan'ny Madagasikara ny fifanarahana ary indrindra ihany koa ametrahana ilay hoe fampandrosoana maharitra amin'ny alalan'io APE io entitsika edina amin'ny fahantrana ary ihany koa ahafahantsika mitondra zany hoe fandrosoana fampandrosoana ho an'ny Madagasikara zany amin'ny alalan'io APE. Efa natomboka teto amin'ny firenena afrikana andrefana sy atsinana ity tetikasa ity kanefa tsy vita hatramin'ny farany noho ny olana madinika. Fantatsika fa ny accord de partenariat économique izay resahany etoana dia mikendra ny fanokafana ny varotra ny tsenatsika ho an'ny ny produit avy any amin'ny Union Européenne. Ka zay zavatra zay mazava ho azy dia mila ataontsika hoe fanampinatsika satria nokafana tsena no resahany eto ka raha ohatra tsika tsy manana tolotra ampy dia tsy afaka hoe ifanentana zany ny tombontsoa ara-toekarena zay ho azony ankila tsy andany. Zay mahatonga hoe misy ny atao hoe compensation na fonds de compensation misy koa miresaka hoe fonds APE izay ty matrice ty no anisany ho fomba anankiray ahafahantsika zany mahazo ny fanampina mba ahafahantsika mampiroborobo eo amin'ny resaka tolotra zany hoe ny entreprise zay misy aty amintsika mba hahatonga azy zany anara-penitra kokoa ary tombo kokoa ny vokatra avy aty amintsika ahondrana makany ivelany. Aorian'izao atrik'asa izao dia notra tetikasa misy 5 voasokajy vola ara-pahamehana ireo mpandray anjara tamin'ny atrik'asa ary tetikasa ovatsiana vola ary entina ihany koa ampiroboroboana ny fampandrosoana maharitra.